Revana mahalala ampifaliana trano azontsika miona ty andro fahatelo mentompantsika ity ny amin'ny taona vaovao. Azontsika miaina ny tenin'Andriamanitra mandray fampianarana tsara koa mety tsika manompo azy. Ho aminareo izay olom-bofidy araka ny fahalalana rahateo izay an'Andriamanitra ray amin'ny fanamasinana fanahy, amin'ny fanarahana sy mahafazan-drahany Jesosy Kristy. Ampitomboina ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Zoma 3 Janoary 2022. Iainantsika no hevitra hoe lehibe ny fiandrian'Andriamanitra. Andeha hariavana idera sakalazan'Andriamanitra isika. Ny mitoetra amin'ny fierena izay ny avo indrindra dia monina ao ambany aloko ny tsotoa. Izao ilaza amin'i Jehovah hoe fialovako sy batery fiarovana ho ahy izy, ary Andriamanitra izay tokiko. Fa izy no hanafaka anao amin'ny fandriky ny mpihaza sy ny arety mandoza. Ny volony elany ny anaronany anao, ary eo ambanin'ny elany no ialofanao. Ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinany. Tsy atahotra ny ororo noho ny alina ianao, na ny zana-tsipika manidina noho ny andro, na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina, na ny fandringanana mandripaka amin'ny tatovovonana. Na dia sy arivo aza lava eo ny ilanao, sy ray alina eo ankavananao, dia tsy hiatra aminao izany. Hijery maso fotsiny ianao, ka ho hitanao ny hamaliana ny ratsy fanahy. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra mpandamina ianao, ary hitsapanay manan-karivo izany amin'ny zavatra rehetra, indrindra amin'ny ady hatrena, fa manome anjara toerana miavaka ho an'ny olonao ianao. Ko mankalaza sy midera, manome voninahitra anao izay Tompo. Ary dia mahatsiaro koa izay Tompo ny fahalemenay tsy fantatrao. Ko mangataka famindrampona ohatrany izay, mamindrafo aminay ary mamela ny erikay. Feno ny fananao masina izay, hanazavanay amin'ny fanambaran'ny teninao. Jehovah kinay, mba hahaizanay mitombo amin'ny finoana, indrindra hitanay ny lehibe ny fiandriananao. Anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ny teny ity ravana malala dia hitanao amin'ny filazantsara araka amin'ny Marka. Marka toko voalohany ny 9 hatramin'ny 7:10. Nivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany andro zany dia tonga avy tany Nazareta any Galilea Jesosy ka nataony Jaona batisa tao Jordana. Ary vao niakatra avy tao amin'ny rano izy, dia hita ny lanitra nisokatra ary ny fanahy nidina tahaka ny voromailala ka nankeo amboniny. Ary ny feo avy tany an-danitra nanao hoe, ianao no zanako malalako, ianao no sitrako. Ary niaraka tamin'izay dia nampandehany ny fanahy ho any an'efitra izy. Ary tany an'efitra 40 andro izy ka nalainy Satana fanahy. Ary teo amin'ny bibidiga izy, ary ny anjely nanompo azy. Amen. Ray masino, manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ao aminao ny fiadanana,
avy amin'ny Jesosy Kristy le mampianatra antsika ny zavatra rehetra. Hitantsika sindranetsika teo ry havana ny marika toko 1:7-8 milaza naovana ny Jaona Batisa ny Jesosy. Nanaiky atao batisy Jesosy. Nanaiky atao batisy Jesosy. Zava-dehibe ho an'ny finoantsika ry havana mahafantatra ny antony nanaiken'i Jesosy atao batisy. Nanaiky atao batisy mba ho fiombonana amin'ny olona. Mba ho fiombonana amin'ny olona. Nanao izany izy mba ho fanambarana fa tonga ny fotoana hatanterahany fikasan'Andriamanitra monjy ny mpanota. Fa rehefa tonga fotoan'andro dia ran'Andriamanitra n'izany nateraky ny vehivavy, nateraka tao ambany lalàna, hanavotan'izay ambany lalàna, mba raisantsika ny fananganana anaka. Ny Galatiana 4:7-5 misy an'izany. Efa akaiky Andriamanitra mpitsara, ka izay mibebaka ihany no aharitra enatrehany. Arak'izay efa nambaran'ny Jaona rahateo, nanolo tena atao batisy Jesosy, na dia tsy nanan-keloka aza, mba ho fifandraisana, ampitiavana sy firaisana aina amin'ny olona. Indrindra ireo izay mahatsiaro tena ho mpanota, ka hitaomana azy ireo handray ny batisa amin'ny fibebahana. Izany ry havana. Manaiky atao batisy Jesosy ho fahatanterahany fikasan'Andriamanitra ihany koa. Asongatiny eto ny zava-miafina momba an'Andriamanitra, telo izay iray, Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra tonga nofoka nanaiky atao batisy toy ny mpanota, ny fanamasina nidina keo amin'i Jesosy ary nindray mankasitraka an'i Jesosy zanany. Arak'izay fanambaran'ny Jaona am-pelo lalana dia Jesosy no ilay ho avy. Izy no ilay mahery kokoa, na mahery indrindra ny teny fafito. Ny ampy sy anambaran'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy, ka natonga ny olona hibanjina azy eo amin'ny fikasan'Andriamanitra raha naneraka ny zanany izy. Ry havana malala, zava-dehibe naseho an'i Jesosy, andresena lahatra anao ny hoe olona tahaka anao izy kanefa Andriamanitra, zava-dehibe fanalohara-tena, zava-dehibe ny amin'izay fikasan'Andriamanitra ahikentsika ho fanompoana azy izany. Raha izany ry havana, ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Efa afaka isika. Tompo misaotra noho ny mofinaina ny menao izay milaza naovana batisan'i Jesosy. Nanaiky atao batisy Jesosy mba ho fiombonana amin'ny olona sy ho fahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra. Vavaka aminao izay nitahianao anay tsiraray mahafantatra izany. Iavozana isan'andro eo amin'ny sehatra misy anay, ary ahijoro ho vavolombelonao marina sy ho mpanompo matoky ny teninao. Ahitianao ka hanasoa ny fiarahamonina misy anay. Jesosy, vonjeo ny firenenay. Sitranindreo marary milina ny vavakay, fa mpanasitrana ianao. Koa toany ny asan'ny fitsaboana. Atanjao ireo azo pohariana ka ampitonononao. Toany ireo mareo sikolona ireo sahirana. Vonjeo sy arovo izay amin'ny toe-javatra misy eo amin'ny fiainanay, fiarahamonina misy anay. Mitahianay amin'ny fiazakazanay Tompo, amin'ny fianarana izay atao amin'ny asa aman-draharaha, ny tokantrano fikasana tsara. Anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay izay vavanay, miaraka mivavaka nampianarina anay koa manao hoe: Ranay ao izy any an-danitra, ao masina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra. Meo ny izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny helikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha izay finoana ry havana nijodrana tolotra anao anaran'i Jesosy Kristy. Ilay Andriamanitra loharahan'ny fiadanana ny ahatonga anareo voatokana tanteraka ho azy, ka arovany avokoa anie ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo, mba tsy hanatsiny amin'ny andro ihavian'i Jesosy Kristy tao amintsika, mitana ny tokony omeny Andriamanitra izay miantso nareo ka ho efainy izany. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.